Ka niverana Andriamanitra nanao hoe voninahitra ny avindrindra
ho an'Andriamanitra ary fiadarana hoe ty ambony tany amin'ny olona akasitrahana. Amen. Iray masina olo manamasinana ny fahamarinana, iteninao no fahamarinana. Amen. Ny fiangonana marana aminareo ny fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy ny Tompo. Amen. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un très bon Noël à tout le monde qui sont là. Merci d'être venus pour tous qui sont nouveaux, qui ont envie de recevoir dans cette église. Et tout à l'heure aussi, il y aura un petit repas que nous allons partager ensemble pour ceux qui peuvent rester. On va partager ensemble le repas de Noël. J'ai fait une préparation en malgache, donc je m'excuse d'avance pour la prédication en malgache. Et je vous prie, tous qui sont à côté des gens qui ne comprennent pas le malgache, de faire une petite tradition. Merci d'avance. Dia fanamerahatsika rehetra tratry ny Noely 2016 fahasoavan'i Jesosy anie mba tsika lalandava ary fifaliana tonga tetỳ tany tamin'izany andro zany mitoetra amintsika mandrakariva mandra-pahatonga. Ny teny anjarantsika androany dia manambara mahaterahana Jesosy amin'ny andro Noely dia ny Noely fitiavana. Noely fitiavana. Tsara apahatsehivinatsika ihany araka ny teny telotrolo tamin'ny Isaiah fa efa ela no nanomanan'Andriamanitra ny fahatongavany ilay Mesia. Farafahakely arivo taona lasa no efa nanomanan'Andriamanitra an'izany fahatongavany Mesia izany. Izany dia voalaza araka ny teny fampinaniany mpaminany tahaka ny Isaia toa ny Malakia koa izay nanambara fa ho avy ny andron'i Jehova filazany azy, ho avy ny andron'i Jehova. Izany andro izany dia tanteraka amin'ny andro Noely ny hafa. Efa nambara faminaniana koa fa tsy maintsy misy faminany izay irahan'Andriamanitra hialoha na Kristy araka ny toro-teny tamin'ny Alahady lasa dia Jona Mpanao-Batisa izay ambaran'i Jesosy fa i Elia. Izy no Elia izay nanomana fahatongavany Mesia na Kristy izany. Elia izay nanomana ny olona tamin'ny fampibebana. Izany hoe ny famomanana ny andro Noely amin'ny fiangonana Luterana koa izay misy ireo Alahady efatra ny advento dia fiomanana amin'ny fahatongavany Kristy izany. Ka izany Alahady izany dia fitoriana koa ny fampibebana olona. Izany ny famomanana ny andro Noely amin'ny fiangonantsika. Dia tahaka izany ihany koa ny nanomanany fianakavian'ny Jesosy ny andro Noely. Zavatra fanomanana ela be izany, na ny kibo izay asiana azy dia fanomanana ela be izany. Dia Maria izay voafidy anisan'izay nanambara azy fa izy no voafidin'Andriamanitra ilay Virjina hitoeran'ilay kibo asiana ilay zazakely. Izany fanomanana izany ny avaka dia nisy sakrifisy nataon'Andriamanitra tao anatin'ny fanomanana ny andro azy. Ny olona hitoeran'izany kibo izany dia natao fiainana feno sakrifisy fa tsy nanaraka ny fiainan'izao tontolo izao mba hahafahan'ilay Mesia
mitoetra ao anatiny. Ny ray aman-dreny zany zazavavy zany dia Maria dia nanao fiainana tena fiainana ara-pivavahana. Ny ampahatelo fananan'izy ireo dia natokana ho an'ny fiangonana. Ny ampahatelony ho an'ny mahantra. Ny ampahatelony ihany ho ny veloman'izy ireo. Zany ny fiainana miaina ny fianakavian'i Maria hanomanana fahatongavan'i Kristy. Sisy. Ilazana antsika fa tsy moramora fahatongavan'i Jesosy mety an-tany. Na dia Andriamanitra izy, na izy nanana programa, na haritra ela nanomanana nanamponana. Farafahakely arivo taona. Zany mifaliatsika amin'izany andro lehibe zany. Indrindrandrindra tsika kristiana. Andro lehibe tokoa satria andro ray tsy toa zato. Araka ny fitenitsika gasy fa andro ray toa arivo. Satria tsy mivelona zany. Raha tsy anarivo taona maro. Andro lehibe izay ifaliatsika mazava-kehitriny. Ambarany anjely tamin'ny mpiandrondry ny mahandro lehibe azy satria nahoana mpamonjy no teraka ho antsika. Raha very ny zanak'olombelona atao mpisahibena mandany tenin'Andriamanitra sy ny din'Andriamanitra iadamaseva ka tao anatin'ny fahaverezana izay noroahany anjely mivoaka tao mpisahibena fety fiadana edena dia midika fiadana. Ny paradisa dia midika fiadana. Raha voaloka tao zanak'olombelona izay tsika kehitriny koa dia tsy miaina zany fiadanana tanteraka izany zanak'olombelona rehetra mangaka kehitriny. Miala tao mpisahibena isika feno fijaliana, feno fahotana, feno lalana tsy mahitsy. Na ao anaty tokantrano ny zanaka indraindray mahazo kapoka amin'ray aman-dreny satria tsy manoa. Ny mpivady indraindray miady satria nahoana tsy miaina ao anatin'ny edena intsony tsika olombelona. Very tanteraka. Tsy izany ny programan'Andriamanitra tamintsika tamin'ny voalohany. Fa fiainana feno fiadanana, tsy filaminana ary fifankatiavana, tsy misy ady, tsy misy fironana. Fa noho isika nandalo tenin'Andriamanitra, miveritsika ankehitriny. Fa noho izany fahaverezana izany miavaka dia mila famonjena izy. Mila famonjena izy dia Jesosy Kristy tonga namonjy antsika hampihavana antsika amin'Andriamanitra indray mandeha. Le fihavanana efa very no avery Jesosy eto indray amin'ny alalan'ny fahatongavana. Dia ny andro Noely ankalazan'ny olombelona rehetra ny fahatongavana Kristy. Noely fitiavana. Eny fa na dia ny olona tsy mino azy dia mankalaza ny Noely fitiavana. Mizara fitiavana. Zany zavatra ataon'ny olombelona rehetra rehefa tonga ny Noely. Mifampizara kadô, mifampizara izay zavatra tsara indrindra, zaraina ny havana sy ny fianakaviana satria nahoana ilay Kristy tonga tamin'izany izany dia Kristy fitiavana. Ny fitiavan'Andriamanitra no nampidinina tetỳ an-tany. Ka nahatonga antsika nahatsapa ny atao hoe fitiavana. Raha ny fiainany zanak'olombelona talohany nahatongavan'i Kristy dia mifamono ny zavatra fantatra. Asa raha mijery ny film misy gladiateur reny tsika
hitatsika tsara ngamba ny olombelona taloha natonava Kristy fa dia zany mamololona zany zavatra naomana zany tsy mamparikoritakory ny olombelona zany taloha fa nohony nampidinany Kristy zany fitiavan'Andriamanitra zany ny zanak'olombelona rehetra dia miloka nahatsapa ny fitiavana na jery-Kristy na tsy jery-Kristy na kristiana na tsy kristiana manomboka tsapanyolo fa tsy tsara ny famono mampalahelo nefa zany fitiavana Kristy zany fitiavana tsy manapetra fitiavana tsy misy limitiny tsy misy territoire fitiavana Kristy fa mahaheka zao tontolo zao ka tsy misy firenena hafa no fitiavana Kristy fa ray daholo zanak'olombelona rehetra tsy misy ambony sy ambany tsy misy andriana sy andeva fa mitovy miao ny fitiavana Kristy raha nahatsapa zany fitiavana Kristy zany tsika olombelona dia tsy ho misy zany antsona hoe première guerre mondiale zany tsy misy firenena hoe hatreto anay dia hatreto anareo eto anay anglisy eto anay frantsay eto anay malagasy eto anay Allemagne vokatry zany limitation territoire zany dia miavy ny zanak'olombelona ary manavino ny fitiavana izay nampitainy Kristy ho antsika tiavany tenanao tahaka ny namanao tiavany namanao tahaka ny tenanao mitovy rehefa olombelona ho Kristy na dia tonga sy teraka tamin'ny Israely izy tao Betlehem dia teraka ho an'ny olombelona rehetra Jesosy Kristy zany ny fitiavana na ankizy na olehibe dia miaino ny fitiavana anatin'ny hoe ary ny fitiavana dia tsy manapetraka zany fisitraky Kristy ianatsika izany fitiavana izany ry ao raha haitsika ny mampitoetra ny fitiavana ao anatitsika dia mitoetra amintsika toroteny dia nataon'Andriamanitra ary dia tsy very foana ny nahatongava Jesosy Kristy tetỳ-tany tonga Andriamanitra mamaky ny zanak'olombelona amin'ny toroteny famonjena mandray zany fa isika sa mbola hiditra indray amin'ny troisième guerre mondiale sa handray ny teny Kristy ka hay fahatia fa tsy hifamono tsy hifanetrika fa raha tonga ny troisième guerre mondiale dia faran'izao tontolo zao tsy afaka hanometsika n'Andriamanitra ny olona fa ny olombelona ihany no mamono ny ainy zany no fahaizany zanak'olombelona ankehitriny ny manamboatra bomba atomika izay hanapotika n'izao tontolo zao sy hanapotika azy mandany tenin'Andriamanitra satria mitoky amin'ny fahaizany olombelona dia makany amin'ny fahaverezana ao ka ry havana ho henitsika ny hafatra zay nampitonay Kristy atsika amin'ity Noely ity indrindra tsika kristiana dia fitiavana Noely fitiavana Noely fifaliana zany toetra tokony manatsika kristiana miaritra ny Noely fitiavana ny olombelona fitiavana ny namana fa fitiavana koa an'Andriamanitra zany fitiavana mila tia koa an'Andriamanitra isika hoy izay olona anankiray zay hoe inona ho izy ny zavatra tiatsika ao an'Andriamanitra dia mivaly dia hoe ny fitiavany antsika zany ny zavatra tiatsika ao Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra atsika fitiavana lehibe ny zanany
no nomeny natao sorona hamonjenatsika fa tsy misy fitiavana lehibe mihoatra ny nanolotra ny antsy ny ainy zanany ny famonjena ny olona hafa. Iza ny olona hatanteraka an'izany na mbola olombelona toantsika toy izao ihany. Raha alaina zany zao zanatsika anankiray ilay matoa sanakely vava dia hatao sorona mba hamonjena ny olombelona rehetra. Angamba mety betsaka ny olona nanao excuse hoe lao ngamba mba zanaky ny voazay fa asa olona lao raha fanyana zao nakely. Nefa Andriamanitra ny zanany no nomenitsika natao sorona hamonjenatsika. Raha misy olona anankiray izay manana programa lehibe hamonjy ny havana izy. Zany zava-nisy zany tany atsimo tany atsimon'ny Madagasikara lafa tonga ny kere lafa dia ny zanany ny havan'ny olona zany avy any avaratra mba nananana-bola dia nandeha izy midina tany atsimo haka ny havana mba tsy ho maty ny kere handeha ho any avaratra. Dia rehefa tonga tany havany dia tsy mety nandeha le havany nandeha ho any avaratra tianan'le kere. Fa leo izy zahay eto ihany. Manahoana ny hakivian'ny aranga izay mitondra vola be ny eritreritry hoe hamonjy ny havany fa le havany tsy nanaiky ny vonjena. Nefa raha ny havany koa zany dia maty ny kere ihany zany tao anatin'izany. Ohatran'izany koa ny fahadisoam-panantenan'Andriamanitra amintsika ny havany. Nandefa ny zanany izy hamonjy antsika nefa dia hatram'izao mbola tsy haitsika olombelona ihany no hay mifankatena, mbola tsy tsapatsika ihany ny atao hoe fitiavana. Fa dia aleo tsy hoe hiaray famono ato mandra-pahatonga ny fahatapela zao tontolo zao amin'ny troisième guerre mondiale. Ce sera une guerre atomique et irréversible. Zany guerre mondiale zany dia misoratra atao anatintsika tsirairay daholo. Isaky ny mifankahara isika amin'ny namatsika sy ny havatsika. Dia izany atao hoe troisième guerre mondiale. Manomana ny troisième guerre mondiale ianao isaky ny mifankahara amin'ny viady amin'ny namanao. Satria ny olombelona rehetra no mitambatambatra ny toetra ratsy no manome an'izany troisième guerre mondiale zany. Koa ankehitriny mametra-panontaniana antsika Kristy. Kristy izay teraka ny famonjenao antsika amin'ny fitiavana. Ho raisitsika ve ny fitiavana Jesosy ka efankatia sika ny olombelona rehetra hizara fitiavana, hiala amin'ny adiady sy ny fitiavan-tena, hahay hifandefitra tahaka an'i Jesosy izay manana ny voninahitra lehibe ao an-danitra midina dia tia-tany teraka ao anaty tranon'olona. Fanetrentena ny ao no leso ny mason'le Jesosy zazakely antsika androany. Tranon'omby no ny toerana arvilona no ny sakorana. Mahay manetritena ve sika androany handray an'i Jesosy amin'izao roely izao hampandroso azy ao an-trano. Fa ilay Jesosy hampandrosotsika dia Jesosy fitiavana, Jesosy manetritena, Jesosy mamonjy ny namany amin'ny fitiavana, tsy misy fetra, tsy misy frontière, tsy misy fisalasalana ary tsy misy préjugé, fa dia mitia tsotra ihany.
tanay zanaka ary fanay masina zay atrapotan'indrindra ka ao mandrakizay raisiny